Mbola ho ampitombona ho aminareo hatrany any ariavana ny fahasoavan'i Jesoa Kristy tombontsika. Amen. Manana hery ambony ny fahafatesana i Jesoa. Manana hery ambony ny fahafatesana i Jesoa. Zany no asongadiny mofinainantsika anio ry havako. Atao amin'ny filazantsara araka amin'ny Marka 5, ny 5:30 hatramin'ny 7:70 farany. Manana hery ambony ny fahafatesana i Jesoa. Rehefa tonga tao an-tranon'ilay mpanapaka ny sinagoga antsoina hoe Jairo i Jesoa, dia namantana ny fatin'ny zanany vavy. Efa tonga tany amin'ny fahafatesana ilay zanany izay narary raha ny filaza azy teo aloha. Ka indro hitan'ny olona fa efa maty izy, ka dia nengavy mba tsy hanahirana an' Jesoa intsony ho any an-trano. Ny hanina nataon'ireo olona teo anatrehan'ilay fahafatesana dia ny nitomany, ny tabataba, ny naonaona, tsy misy toy izany. Nisy miteny mihitsy teo hoe aza manahirana ny tompontsony fa tsy vita ny tsony zany, tsisy izay tokony andehanan'ny tompo any an-tranontsony. Ny fisainan'ny olona mantsy dia hoe mitsahatra eo amin'ny fahafatesana ny fahefan'olombelona. Raha manamarika tsara tsika nefa ny fizotran'ity tantara ity, tena mbola narary mihitsy ity zazavavy ity no nitaraina taminy i Jairo. Fa misy tranga anankiray izay manelingelina raha hitantsika ao aloha ao. Nisy an'ilay vehivavy narary efa 12 taona, nanataraka an'i Jesoa teny an-dalana, ka nitarika hatramin'ny fahafatesan'ity zaza ity mihitsy raha ny fijery ivelany. Kanefa raha ny marina navelan'ny tompo faty mihitsy aloha io zaza io, anehoana fa manana hery manangana azy izy. Ary dia indro niditra tao Jesoa nilaza fa tsy maty io fa matory. Ka na dia niome azy aza izao tontolo izao sy izay nanatrika teo, Jesoa kosa manam-pahefana amin'ny fahafatesana ka nanangana azy, nanome fiainana vaovao, nanova ny tantaran'ity zazavavy ity, namelona azy ka namelona fanantenana indray teo amin'ny ray aman-dreniny. Natolotra i Jesoa ho an'ny ray aman-dreniny zazavavy velona. Ravako malala ambara fa manana fahefana amin'ny fahafatesana ny tompo, dia indro nobaikony zany raha zazavavy hoy izy mitsangana. Jesoa mibaiko ny fahafatesana tahaka ny izay nibaikony Jesoa ihany any Lazarosy hiala tamin'ny maty. Jesoa manam-pahefana amin'ny fahafatesana no hitantsika eto. Avako malala ao amin'ny tompo, ny fisainan'ny olombelona voafetra ihany. Ny fahaizana mampalalany ny olombelona dia voafetra ihany koa toy izany. Fa ny fahefan'Andriamanitra tsy voafetra ny fahafatesana. Ny herin'i Kristy dia mamakivaky hatrany amin'ny maty sy ny fasana rehetra any. Ho antsika olombelona mitady ny fomba rehetra
izao tontolo izao sy ny zanak'olombelona mba tsy ahafaty. Zao ary zao dia efa miazakazaka be zay tsy izy ny fikarohana ataony mpanan-karena, ny mpanam-bola, manao izay tsy ahafaty ny olombelona, manao izay ahaela velona, izay hitsabony, izay tsy atongavana eo amin'ilay fahafatesana, mampiasa ny teknôlôjia sy ny siansa rehetra izay manam-pahalalana. Fa ho an'ireo tsy manam-pahalalana dia mampiasa ny skidy sy ny ody maro samihafa mba hialana amin'ny fahafatesana. Fa ny fisainan'ny olombelona mantsy hoe rehefa tonga eo amin'ny fahafatesana dia tsy misy na inona azony atao tsony ka noho izany atao izay tsy mahafaty. Ary zany ny fisainan'ny olona raha teto amin'ny Jesosy teto hoe marary ilay zaza atsoa Jesosy, fa efa maty izy, aza sahiranina tsony ny tompo. Riavako malala, ny olombelona izany fahalalana voafetra izany. Any Jesosy kosa mihoatra lavitra ny fahalalany olombelona ny fahalalana. Ny Jesosy afaka miasa sy manan-kery na dia any amin'ny fahafatesana azy. Jesosy ilay efa nitenany amin'ny bokin'ny Apokalipsy fa manana ny fanalahidin'ny fahafatesana sy ny fiaina tsy hita, ary izay tonga mifanena aminy dia miova fiainana. Avany amin'ny fahafatesana makany amin'ny fiainana, makany amin'ny fahavelomana, avany amin'ny aizina makany amin'ny mazava. Eny, zany no asan'i Jesosy Kristy, manova ny tantaram-piainan'ny olona. Toky hisy fanantenana lehibe ho antsika zany riavako malala, ho antsika izay miaina ao anatin'ny endrim-pahafatesana maro, na ara-nofo, na ara-tsaina, na ara-panahy. Ho antsika izay didiny fahafatesana, mandeha mamakivaky ny aloko ny fahafatesana, manana fanantenana, fa Jesosy manan-kery amin'ny fahafatesana. Na dia mandeha mamaky ny lohasaloko ny fahafatesana azy ianao, dia tsy atahotra ny loza, fa ny tsorakazony sy ny teny ireo no mahafatahotra anao. Matoky ny tompo fa hanampy anao amin'izany rehetra izany izy. Dia n'Andriamanitra irery any ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika riavaka. Jesosy, misaotra anao izay ilay nandresy ny fahafatesana, nanangana ny maty, nanome aina sy fahavelomana, ary namerina ny fiainany amin'ny laoniny indray. Misaotra anao izay fa ny fiainana izay efa maty dia velominao indray ka omenao aina vaovao. Misaotra anao Tompo fa tsy mamela anay hitoetra any anatin'ny fiaina tsy hita ianao, ary izahay dia manaiky hiara-belona aminao amin'ity herinandro vaovao ity. Dia mametraka eo am-pelantananao ny fiainany tsiraray avy izahay, apetrakay aminao ny asa, ny raharaha samihafa, ny fitadiavana, ny fiariana, ny fianarana ho an'ny mpianatra. Apetrakay aminao mba hamakivaky herinandro feno fifaliana miaraka aminao Andriamanitra. Entinay ambavaka eo anatrehanao ny ahafahanay manatanteraka araka ny sitraponao ny herinandro masina amin'ny fanarahana anao Andriamanitra, ny herinandro masina feno fihavozam-piainana sy fihavozam-panahy ho anay tsiraray avy. Ataonay amin'ny anaran'i Jesosy izany mivavaka izany, ho anao midera sy ny laza ny voninahitra. Misaotra Andriamanitra. Amen.